izaho ranjaka vola tandrina ny rary topetura ny afatra ho an'ny fiangonany zao manambara fa mahazo manantena fahombiazana isika niny manantena fahombiazana niny ary ataovy manaitra kely anareo reo hirana lahatsika reo fa ohatrany hoe misy mariazy aloany tsy hainareo le telo sy fitonjato angamba fa somary nanginginareo ny hira feo any hainareo fa nitonony tsy nahazatra angamba tsy dia naresaka loatra nareo raha niditra teo sika nanao zany hira zany tonga ray ny hira fa telopolo sy fitonjato no hira fa nampony fa telopolo androso mitoroteny mbola i zany ny atao mariazy atao androany indao vakina ny Genesis toko faefatra amby roapolo ny andiny voalohany sy ka hatramin'ny fahatelo ihany Genesis toko faefatra amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany faefatra sapaty ny andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra sapaty tsy sarotra tadiavina zany Genesis zany eo isika hoe ndao tadiavina dia mamaky nitsika amizay tsy matory zay a nao aby vakina aminariko ary Abrahama efa nisoky olona sady nandroso fantera ary Jehova efa nitahy any Abrahama tamin'ny zavatra rehetra ary hoy Abrahama tamin'ilay lehibe ny mpanompony tao an-tranony izay mpanapaka ny nananany rehetra mba ataovy atao mbany feko ny tananao fa mpianianitro amin'ny Jehova Andriamanitry ny lanitra sy ny tany anao fa tsy akavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavy ny Kananita izay iarahako monina ianao fa any amin'ny tanin-drazana sy amin'ny havako no alehanao akavady ho an'ny zanazanako mariazy ny zany androany mariazy ny Isaka zanak'izy io zanaky Abrahama efa lehibe mo Abrahama kadiditsika ny tantara fa efa lehibe mihitsy izy sy Sara zay vo teraka ny Isaka ka zao izy efa tonga amin'ny taona nambadiny Isaka zao teny efa zokiolona mihitsy i Abrahama i Abrahama efa zokiolona io zany tsy afaka nletsiny izy fanterana dia ny chef de service ny ao an-trano ao no natsoy lehibe ny mpanompo ka chef de service zany natsoy nampianianina zany moa fomba tatsinanana ataovy atao ambany feko any atony tananao tsopoko ambany feny Abrahama ny tanan'ilay lehibe ny mpanompo mpanapaka ny fananany rehetra ampianianiko amin'ny Jehova ianao aza makavady amin'reto zanak'ireto Kananita iarahako moniny reto anao fa makanisa any amin'ny tanin-drazako any amin'ny havako any akao vady ho amin'ny zanaka akavady ho an-janaky Abrahama ho any amin'ny havany Abrahama any amin'ny tanin-drazana ny indiany Abrahama ho akanavady ho an-janaky tsy naresaka fa so misy manambady sinoa manambady frantsay ao fa sadirana eo fa bilao eo io fa ny mazava be dia hoe i Abrahama ray ny Isaka no mieritreritra no mitiaroka no manao zay fomba hoe mba hitadiavana vady ho an-janany ary tsy hoe anaovana recherche tirina ordinateur dia manao appel ao annonce zao ranona zao taona dia mitady vady zao taona efa mbola tsy nanambady sy ny sisa mahitatsika amin'ny faharoa folo amin'ny Genesis toko faefatra amby roapolo io fa jitsika taperikuba teo lay mpanompo rehefa nandeha
andeha hitady an'io vady ho anjanaky Abrahama io dia nanino izy nivavaka nanino ateraka izy dia mpanompo vavaka Jehova mba ambiny mihitsy zao tiako an'io zao dia ampahitao izay mba ho vady ho an'ny zanaky ny tompoko aho raha dika ny fiteniny ka izao tompo ao anaty vavaka zany io a zay zazavavy tonga eto ngatsakana eto a ka angatahako rano sotriny ary anohy ny resaka hoe ampisotroy koa ny ramevanao izy ihany no hotendrenao ho an'ny zanaky ny tompoko izy ihany ninona hotendrenao ho an'ny zanaky ny tompoko tadidi fa ny valy tompoko dia tendrin'Andriamanitra fanomezan'Andriamanitra fa tsy hoe tadiavy ny anarabe eny na ny any sasany araka miavahamba ny sasany tonga taty ampiangonanakany tady vehivavy tsy zany fangatana amin'Andriamanitra fa trano sy alena ny lova avy amin'ny ray aman-dreny fa ny vady endry Kristy dia avy amin'ny Jehova fanomezan'Andriamanitra fa sambatra zay lehilahy mahazo vady fa nahazo zava-tsoa sady mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra izy fanomezan'Andriamanitra ny vady ka mivavaka saka ilay tadiavana vady zany eto mbola tsy hita tokotany mihitsy miresaka fa i Abrahama sy ilay mpanompony ihany ary mivavaka ny tompo mpanompony io zay no hita kely tady vady ho anjanatsika sika ray aman-dreny isany dia anao tao mivavaka hitady vady ho anareo zahay anaka isany fa tsy anareo mitsakaraka any ka ianareo zatovo ianareo mbola tanora fanahy peteravoritoko andiny fadimy manekeny olona amin'ny fanetretena rehetra ko manetretena no anytana maherin'Andriamanitra ianareo zanaka zany tokony ahay manaiky zay tolo-kevitra tolo-tsaina fitariana ataon'ny ray aman-dreny ho an'izay vadinareo fa tsy hitakitanareo ana lalana any no entinareo ao trano taritinareo rany lalana io fa zay elany elezana ihany no lava volo antitra mampiady kalo antitra ihany miaino anareo antitra mampiady inona kalo fa tsy kary e miantitra antitra ihany ka rehefa mba iny dalasiny fa mivavaka ary tena toro-kevitra mihitsy ny ray aman-dreny mananjanaka lahy ianao mananjanaka vavy ianao mivavao an'izay mivady ny zanakao io ndao mihina taona le zanakao na lahy na vavy ataotsika hoe tonga amin'ny taonany izy eo amin'ny fahatelopolo taonany eo anambady ny sasany 15 taona dia mieritreritra ny anambady fa tonga taona eo amin'ny fahatelopolo taonany eo karaha mbola alohan'izay alohabe an'izay aza mbola mieritreritra ny anambady zany dia mivavaka ho anjanatsika nantso hoe sika mivavaka mba hananan'io zanatsika tokantrano tsara orona matezaka ndeka fi hoe aharitra 100 taona izy mivady eo amin'ny tokantrano izy nanokana anambady tamin'ny 7 taona eno anareo fa 7 taona izy teo 30 taona dia hiaritra 7 taona anaty tokantrano zany izy aveo raha 100 taona izy vao hiala tao 100 moins 30 ça fait 70 ans
alaiko tsaina ta zany mandritry ny fitopolo taona anao eo amin'ny tokantranonao io karaha sanatry rajako no hitanao tany raha gidro no hitanao tany estike fitopolo taona anao hiara-monina amina rajako ao an-tranao ahoana moa paster no rajako ataotsika ho an'ny Genesis toko faharoa Genesis toko faharoa ny andininy fahasivy folo sy ny faharoapolo Genesis toko faharoa ny fahasivy folo sy ny faharoapolo rabagoly venerana izy ao nareo a Genesis zany boky voalohany ny baiboly toko faharoa ny andininy fahasivy folo sy ny faharoapolo ary tany no namorona Jehovah'Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voro manidina rehetra dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny haitany izay hanonona azy avy ary izay rehetra nanonona ny rahalehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany dia nomendra lehilahy anarana ny biby rehetra sy ny voro manidina mba biby rehetra nefa tsy hita izay vady sahaza ho ana lehilahy mena nareo a tsy hita zay vady sahaza ho ana lehilahy zany hoe raha nasaina nandalo teo anatrena lehilahy io zany zava-mananaina rehetra tao amin'ny say edena tao tsy nisy tamin'ireny azo nantsina hoe vady azo menanarana zany zay tonga tao sasany rajako sasany ragidro sasany pantera sasany fantatra zay anazy fa tsy vady zany lazako anareo hoe raha iny ianao tsy mivavaka dada sy neny iny ianao nitsakarakaraka fotsiny tany alalana tany izy zany fanenanao tany a izy zany rajako impera miara-mipetraka aminao mody resadresaka aminao io rajako io ko ianareo ola tanora fanahy manekendo olona ray aman-dreny zany reo no matotra amin'ny vavaka reo no matotra am'izany toetsaina mikaroko hoe ahoana sy ahoanany am'izay mivadiny zanaka mba tsy sanatry hitakikotra ao an-trano izy fitopolo taona sans ka tena mivavaka fa raha tsy vavaka ianao tompoko angataka famelakeloko amin'Andriamanitra fa iverao fa tsy nanota mihitsy ianao aza mivavaka anao sy ny fahotanao aniny ianao aza mivavaka raha tsy vavaka raha ianao hoe angataka fitahina amin'ny tofo izy izy hoe za efa diplômé zay asa atao koa tonga dia asoko zay ilaiko a aza mivavaka tsy mila zay fitahin'Andriamanitra zany ianao hoy ianao aza mivavaka fa mivavaka angataka ina vady endry ho an'ny zanakao atrano sy arena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady endry dia avy amin'ny Jehova tsisy ray aman-dreny afaka miantoko anome vady endry ho an'ny zanany io zanakaraterany eo no mampisalasala azy efa mamoatsampona zay zanany io zao no folazan'ireo ray aman-dreny reo hoe za tsy miteraka fanafa ny tena vatany satria mamoatsampona le zazy nefa ny mampahely voilà mon fils et voilà ma fille c'est une fieste à sa mère mivavaka avy metsiky zany teny vavaka lay mpanompo solo any Abrahama satria nampiany aminy isolo azy dia tonga tamin'ny toerana anankiray
petraka teo akaikony fatsakana izy miandry valom-bavaka izy iny misy vehivavy misy zazavavy tsara tare indrindra ary mbola tsy nalalala izy sady virjina indrisonako fanambadiana amin'ny androtsika mariazy tena ty am-piangonana amin'ny androtsika raha zato izy nentina eo raha mahita ray ianao virjiny amindreny mahita betsaka c'est-à-dire tsy 1% kory zany fa 0,1%. Iny za zazavavy tonga mieritreritra zay voakasiky zany fa tsy hoe zany ianao ankala eo a tonga teo amin'ny fanjakana teo ra zazavavy dia araka le vavaka efa nataon'le mpanompo tamin'i Jehova hoe tompo zay zazavavy angatako hoe mba omeo rano ao isotriko ka mani hoe ampisotriko anao misotroy anao dia omeko koa ny raha mevanao izy ihany no voateninao ho voadin'iny zanaky ny tompoko tonga zazavavy dia miteny tamin'ny zazavavy eo ty raha misevelevena fa olehibe izy io fa tsy hoe tofotovolahy eny ananany dia ampatositra ny zazavavy eo rehefa fa izy ianao tsy voresaka anao a fa mety fa eo lehibe io a mifirota e passant dia olona mandalindalo reo asa tonga dia mitsapitsapy amin'ireo miorana osotriko izy mantsy zazavavy ina ataony zazavavy mindrano ranga atako teo lasa izy mizakatraka nandenatsaka dia nataony tao anaty tavy qu'est-ce que c'est ina zany hoe tavy sasany manko laza hoe tavo na hoe tava qu'est-ce que c'est d'ivoire fisotrorano izy ohatrany hazo eo izy dia lavana anatin'le le hazo dia atao anatin'iny rano tamin'izany fotoana fa ty amin'ny androtsika mety efa basine plastika mety inona ty anatiny mety vita amina bakoly io amin'ny androtsika fa tamin'izany fotoana zany hazo mamboarina ohatrany lakana kely dia atao anatin'iny rano dia eo le raha mevanao sotra tena ataona zazavavitra io zay fihetsiky zay dia le rangazy any ny manino amin'ny fotoana io ny tsara efa namaly mivavaka natao va Jehova ka nanambina ny diany dia hitany fa tena le vavaka natao mihitsy mivalian'Andriamanitra io le zazavavy fa nanome rano andramevany ary izy efa nomeno rano sotroina raha teo fanao ihany zany tompoko rehefa mba mangataka vady ho an'ny zanatsika amin'ny tompo raha mba hanambady io zanako ry tompo izy zany zao eo amin'ny ray metatra sy polo eo zanako a dia raha hanambady izy ka izy zany vavy le zanako io raha hanambady izy oka tompo fa tsy ray metatra sy efapolo le vady na ray metatra sy folo fa mba mamitovitovy ao izy mivady manakrimera zany ianao izy ihany dia hahay manajangory izy rehefa mba mifakahity za efa tsy vehivavy insolente sanatria tsy manala fomba kory mahita olondehibe tsy mba miara haba arabarabao ny mpandany fa tsy fantatra zay rafizany dia mba misy zavatra ohatry zany fantapatarinao amin'izay olona ifanena sy ifanerasera eny dia amin'ireny ianao no mangataka tompo izy amindreo moa zany tompo dia mba mametraka famantarana ianao amin'ny maha-kristianina anao mahazo manao zany ianao Gideona nanao tahaka zany nangataka tamin'ny tompo ito ny mpanompo ny Abrahama zany sa mametraka famantarana indrindra fa ianao amin'ny fanekeny nanaovantsika fa fianarana tamin'ny akatoko teo olo-masina ianao satria manana fiona Jesosy Kristy afaka mangataka to mba apetrao zay na critère ho an'ny zanakao anambady io dia arao a ny tantara fa azonareo toizana manomboka 1920 fa nanatitra vodiondro ho an'ny
fianakaviany Rebeka zazavavy tsara talentia ty mpamily tia mba ahafahany mitondra azy makany ny Isaka zay ho vadiny rak'izay. Manatika ino mitaribady tsy lasa mbodiondry izy le kolle taritinao io ravilana eo mba nanatreina nan'ire mandreny inao izy hoe ina mba natero tany Dagasiny sa tamin'ny anadama Labana ina mba alafaty tsy mba nataonao tao fianakaviany no sainao taritinao tiny zanak'olona ina ny voaziboto zany zany tsy koikoin rehetra de tonga ny fotoana bao iazakazaka sika fa tsy vitandroany tonga de hoany amin'ny indimy faharoa ambinipolo sika fa any misy raha kely tokony marina fotsiny mba hahalalana zany tantarany nampakarabady ny Isaka mariazy ny Isaka androany sao de tsy fantazareo. Genesis 3:20 ny andimy fa roa ambinipolo ary amin'ny faraparany tantara io ao nareo a miara-mamaky sika amizay tsy matory a bao ary Isaka efa tonga fany amina lery tany Beralary roa fa nonona tany amin'ny tany atsimo izy ary Isaka niboaka mba hieritreritra ny atsara rehefa nitebika ariva ny andro tena nompo ny maso izy ka nahita fa ingiriny tsy firameva avy manatona ary Rebeka koa nanompo ny maso ka nahatazana ny Isaka de midina faingana niala tamin'ny rameva izy ary izy tamin'le mpanompo izy amory bandy kely mitsangatsangana eny atsany mitsena tsikry ary hoy le mpanompo ino ny tompo voalalao tena nireny fisalibonany Rebeka ka ny salibonany ary tena ambaran'ilay mpanompo tamin'ireo Isaka ny zavatra zay efa natao ary Isaka de nampandrosa Rebeka ho ao anday ny Sara reniny ka nampakatra azy ho vadiny ary ty azy izy de mionona ny alahelyny andreny. Rehefa voninkiasa zany mangataka zany Abrahama tamin'ny alalan'ilay mpanompony nivalian'Andriamanitra hita fa ty lay mivady ho anjanany indry Isaka mandehandeha ao atsaha mieritreritra ohatrany fanao ny tovolahy lasalasa mieritreritriny ena ihany azy zaty mba raha tsy hoe tovavy matahotahotra lazain'ny apôstôly Petera hoe aza manahy ianareo na mininona na mininona aoka fanahianareo apetrakareo amin'ny tompo Petera voalohany toko 5:7 izy no iay anareo mieritreritra manahy vesa maninona ty Isaka manahy vasa maninona ty zazavavy mieritreritra ty iny fa ny tompony maso de nahita andry Rebeka fanenany maso de Rebeka koa nahita azy de tonga de midina ny anaty rameva de anatona any Isaka fa nantany ny mpanompo izy hoe le mpanompo izy hoe iza moa tovolahy mitsena tsikry indro ny tompo hoy le mpanompo ny salibonany ny fisalibonany fa tsy azo atao mbola mahita ny tarehina zazavavy alohany fanambady il est interdit de toucher la fille avant le mariage. Ianareo zany pastera fa menay tsy maintsy anaovana réussir so de tsy miteraky io zany no fomba mpiaramonina mitsy atsika ary misy fianakaviana mitsy azy manosika tanany lahy so
sao dia tsy miteraka miala fa tsapao aloha andriamanitra sy minazy zany nga ino tsy mino an'andriamanitra fa izy sarange olona momba teraka sa tsy miteraka men'andriamanitra zanaka izy kina mampanano amin'ivy hoe mivatany zanakao hoe sao dia tsy miteraka tsy miteraka sa efa vokony pilule fa tsy miteraka kio misy reny miperakaviny zao tena mitantana mitsy fihinanana pilule ny zanany ranona avety haloty zay mamatete any zay vokasikasika zany mieritreritra fa tsy zany hoe mifankalainao dia tokony masony Isaka mifanojony tamin'ny masony Rebeka dia resy lahatra hoy ny Genesis toko faharoa fahatelo amby roapolo fa tsikely Genèse 2, 23 makinany 22, 23 Genesis toko faharoa ary nitaona tehezana zay nalainy Jehovah-Andriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny Andriamanitra mitondra io nentiny hanany lehilahy ary hoy lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolana sy nofo avy amin'ny nofo ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy nanalana azy tokony masony dia mba tsapao kely rehefa mama fakahita voalohany iny tsy maintsy mampitomboka tamina ihany ato tsisy zany hoe hitako ity tsy za tsy taitra mihitsy tsisy an'izany antaniny manambady rehetra reo mifanena voalohany tam'izay andro zay tokotaozy mitany accéléré kely zay izy mba mampiteko ny fonao le olona tianao io e olona tsy mampiditra ny fonao koa ve kendaninao vola karinao vaty olona tsy mampiontsona anao akory et je dirais même plus olona tsy maresy lahatra anao akory dia misy tofanodiny fatelo amroapolo ary ankehitriny dia tonga avy amin'ny tono nofa avy amin'ny fity dia atao vehivavy satria lehilahy manalana azy resy lahatra raha lehilahy fa io le vaty manina zazany Jéhovah le mariage se base sur une conviction devant le Seigneur. Atsy fetifitikao kelikely fotsiny dia lazana hoe tsy taina zay taina une conviction en notre Seigneur resy lahatra io nateny tompo anao fa io le vaty zaza ataon'Andriamanitra ho anao rehefa hita ny Isaka zay hitako Andriamanitra zay voamaly nomaly ho raisy tanana izy ifa avy eo fa ray tanana izy roa zany fa manatrika mariage da mpiangonana fa masinana vaty fa ray tanana izy roa dia fa nina fampijery ao anaty maso les yeux dans les yeux raha tsy taitra izy tarita amin'ny fiaonana voalohany sitrany mba eo izy taitra eto anatryan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho ranona dia manaky anao ranona ho vatika manaraka ny fomba ny fanambadiana kristiany hatramin'ity andro ity na mitombo rensika na miamarahely na volanitra na marary dia mity anao sy amelona anao na inona manjoatsy ary hijanona aminao irery mandrapiavy ny fahafatesana sitrany mba tamin'izy mifanatitra maso la izy io dans les yeux dia mba taitra le tanto farany rehefa tsy taitra hatrizay farany rehefa resy lahatra Isaka fa tia le vaty zaza ho azy dia nentina nakany an'izy any alainy sarary tarihatra androany toko faharoa efatra amby roapolo andimy vokatra fatelo fa efatra izy amin'ny resaka tao tady vaty hoanjanana i Abraham mirainy zany fa rehefa hita le vaty nidina ta izy
tao andain'ireny iona amin'ireny iona amin'ilay rafozany vavy dia efa nentiny tao rebeka dia miona ny alahely andrenity jere tsara nakafazany probleman'io io rafozam-bavy sara vinanty vavy io vadinao io matana talohan'ny nahitany anao dia nyreniny ano tapitapikirany tao an-trano tao sahoana ta nyreniny tapikirany tao an-trano tao dia rehefa manahita anao vadiny amin'izay izy ainao mity azy ianareo vehivavy manekeny vadinareo c'est pas une soumission de la femme par rapport au son mari fa fanekena ho vady tsy mbola mijanojana any an-trano dalasiny any amin'ny fonao tsy omenao ny vadinao tsy mijanojana amin'ny zavakafa any na olo-kafa any ny fonao fa io lay vady sazany mihitsy eo Andriamanitra io nefa mitendrena Andriamanitra ny vadinao araka ny tenin'ilay mpanompo hoe izay vehivavy manao zao fihetsika zao tompony mba ho tendrenao ho amin'ny zanaky ny tompony dia nentsy nakohatran'ny renity dada zany a manao vavaka fangatahana ny vady ho anjanany rehefa azo ny vady ho anjanany neniny no mankasitraka azy raby anao manaka afiatyviniko anao zany vady anjanako kelikely eo io reniny no hikarakaranao am'izay rehetra fantatro reniny fa ilainy le zanany lahy matoky anjany anao zay fitoetsako tsana rehetra ilainy atonga anao tia ny vady zanany lahy io ataony aminao satria tiany io zanany lahy io sambatra ao amin'ny tokantrano zany reniny isany rehefa matonga le zazavavy nomen'Andriamanitra efa nakatanareo tamin'ny tompo efa tena nidimbavitra mihitsy tonga somatsara izy mba raiso tsara izy fa za kilikiliky mianina terapiany ny zanaka finaky anao atao trano sy voakasikasika zany mieritreritra fa tsy zany hoe natao iny eo dia nakariny vadiny izy dia miomina ny alahelyny Andriamanitra engandria ho hain'ny fiangonana ho hain'ny kristiana ho an'ny ray aman-dreny ekeny ny zanaka ianareo mbola tanora fanahy manekeny le olona zay mba fitarian-dalana zay tolo-kevitra ataon'ny ray aman-dreny zay mba tolo-tsaina anatra ataon'ny ray aman-dreny tsy etsarapakatsy itsarapakaroa tsy andady amin'izay azo tsy fantatrany fa mba olona maresy lahatra ny dalasiny tena raisiny avy amin'Andriamanitra engany ny zanaka ahay mandray zany fanomezan'Andriamanitra azy zany masambatra le laza mazo vady fa mazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'Andriamanitra izy hotahin'Andriamanitra ny anaka mifatanirana reo hotahin'Andriamanitra ny safidy mpanambadiana reo avy hotahin'Andriamanitra mpiainanareo manontolo voninahitsy ny anarany fa raha mahomby ao ianao mahomby amin'ny safidy io ianao manantena fahombiazana mino manomboka mitokantrano ahombiazanao io mandeha tsara ny zavatra rehetra vatokizany amen